Vatsinpana etni pasteur Ratovelo Roger. Indro mpivavaksika tompoko. Ry Andriamanitra ray zanaka ary fanay masino. Atahoana ny tsy saotra anao no ny ambaraina vaovao izay nomeny velarinao eo anoloanay. Andro vaovao mbola tsy nidiavinay, nefa neonao foana fa tianay ianao satria fantatray fa miara-dalana aminay ianao amin'izay rehetra ataonay, ka tsy maintsy mivoaka mpandresy tokoa rehefa manana anao. Misaotra anao ary nitehirizanao anay tamin'iny alina iny, namezanao anay toromaso mamy, niarovanao anay tamin'ny herin'ny aizina sy ny fahafatesana tampoka, dia iny fa velona trapa-mijeny. Ary tsy velombelom-poana fa velona ihany koa mba hanompo anao, hiezaka hanao izay tena sitrakao. Makasitraka feno, makatelo ny amin'ny fandeferanao hatramin'izay ny amin'izay rehetra tsy fahatanteranay. Fa androany dia mbola mangataka famindrapo, mangataka famelan-keloka fa ianao mihitsy nefa nyteny fa vao mihiratra amin'ny mason'ny zanak'olombelona dia tsy misaina afa-tsy ny ratsy. Dikan'izany dia efa nanota izay na dia tsy fantatray ary misy ara-tena nininay sady zao maraina izao. Zany nangatanay famelan-keloka aminao, zany nangatanay famindrapo aminao, mba tena hitoetra atao anatinay ny teny izay ho afafinao rehefa voafafanao ny fahotanay. Amasino ara ny teny izay ambarandroany, amasino mba hiatraika aminay mpanomponao izay efa mitanatana vava hihinana ny hafatrao. Ampangino ny fanainao masina ny tsirairay aby, ampangino ny tabataban'izao tontolo izao mba azahoanay miantefa tanteraka aminao ny foa mampananay. Ny amiko izay efa notenendranao indray androany hitondra ny vatsinao dia amasino ihany koa hovonahitry ny anaranao. Aleloia, amen. Dia ampitomboana amintsika mandrakariva ry havana ny fahasoavana sy ny fiadarana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Dia hosokavantsika ny Baiboly. Ny Timoty voalohany toko 4:7 no vaty sy nomeny tompo antsika izao maraina izao. Timoty voalohany toko 4:7. Rehefa hita diovakina amin'ny anaran'i Jesosy. Anaro ny mpanan-karena amin'izao fiainana ankehitriny izao, mba tsy avinavina, na tokony harena miovaova fa Andriamanitra izay manome antsika malalaka ny zavatra rehetra mba hifaly itsika. Amen. Fa maneno tokoa moa ry havana Andriamanitra no milaza izany teny izany, samy mahafantatra tsara tokoa mantsy isika rehetra fa tena manova olona ny vola. Ary izay no mahatonga an'i Jesosy ilaza amin'ny Lioka toko 6:17 hoe tsy misy mpanompo mahay manompo tompo roa, fa ny anankiray ho alany ary ny anankiray ho diny, na ny anankiray ho ombany na ny anankiray ho amavony. Tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy mamona ianareo. Toa mitoro zavatra tsotsotra izany teny Jesosy izany, kanefa dia miteraka olana goavana eo amin'ny zanak'olombelona. Tsy misy tokoa mantsy olona afaka miaina ao anatin'izany tsy fananana vola izany, indrindra raha mahamelo ankolana. Ary izay ange no ivoahantsika isa-tokantrano isa-maraina. Andaosantsika ny ankonana aza ny any sasany satria miasa amin'ny alina. Ndray andro raha nilay hevitra tamin'ny olon-kendry kristianina iray ity tovolahy, ka nanao taminy hoe manana olana ara-bola aho, dia hoy navaliny olon-kendry somary namazovazo hoe be loatra sa kely loatra. Raha izany valy teny izany ry havana dia atsapantsika fa tsy manameloka ny harena mihitsy io teny Jesosy tery aloha tery io, fa saingy mifanahiany olona ny amin'ny fananany an'io harena io na tsia no tiany ambara. Ny marina masy dia tsy mahay mionona amin'izay eo am-pelatanantsika isika, ka miezaka hatrany ny ampitombo an'izany satria be fanahiana loatra. Ary tsy tiany Jesosy io fanahiana ny amin'izao tontolo izao io no anakana antsika tsy hatoky azy, na ihany koa tsy hananantsika fotoana hivavahana satria laha ny andro any amin'ny fiazana ampitombo ilay harena mety ho levona. Ary izay ingeny mahatonga an'i Solomona ilaza ao amin'ny bokiny ambolana hoe aza manome ahy alahelo na harena
fa hanao amin'izay anjara hanina sahaza ho ahy. Raha betsaka tokoa angeriavana ny vola dia maty antoka ny kristianina. Maty antoka ahoana ho ianao? Maty antoka eo amin'ny finoana, satria tsy mahatsiaro miankin-doha amin'Andriamanitra intsony, satria toa mandry ny sainany amin'ny ho avy iray manontolo. Maty antoka ihany koa ny fanantenana, satria toa hita sy azo tsapahitanana fa tsy ratsy mihitsy ny fiainana eto ambonin'ny tany, feno fiadanana, feno fifaliana, ary raha misy zavatra toa manahirana azy dia vetivety sy mandalo fotsiny izany satria miasa ilay arena. Ko nahoana no aniry ny paradisa? Ahoana no anantena ny fahifanjakan'ny lanitra izay tsy hita maso? Ary raha eo amin'ny fitiavana kosa dia sarotra ny mipetraka eo amin'ny toeran'ny olona manitra. Hany tsy mba mahay mizara na maome ireo izay sahirana akory, ka toa tanteraka amin'ny fitenin'izao tontolo izao hoe manjaitra tody. Tsy hitantsika taratra amin'izany ara very havana, fa toa manalavitra n'Andriamanitra ny olona mitoetra ao anatin'ny harem-be. Ary toa marina ny teny voalaza ao amin'ny Isaia toko voalohany, andony 4 ka hatramin'ny 5 hoe indrisy firenena mpanota, olona mavesatra keloko, taranaka mpanao ratsy, zanaka mpanao meloko, nafoy ao Jehovah, efa nanamavo ny Ray Masiny Israely, efa niodina tamin'Andriamanitra manoloana ireo harem-be eo an-tanany, ary dia feno aretina hatrany amin'ny faladi ka hatrany amin'ny lohany, ary tsy misy izay tsy marary. Feno aretina satria lavitra n'Andriamanitra. Mahafinge izany teny Isaia mpaminany izany ry havana malalo amin'ny tompo hoe, kanefa dia marina tokoa fa rehefa misimisy betsaka ny eo an-tana dia toa lasa misy fivoarana goavana eo amin'ny raha olombelona. Saingy moa ve mba mivoatra makany amin'ny fahatsarana? Mba lasa marina tokoa ve? Ary feno fandavan-tena amin'inona? Ary ilay toe-tsaina toa ny volavolain-dra vola ho any amin'ny fivoaran'ny fahakalana, sady fankalana ny eo amin'ny manodidina no fankalana an'Andriamanitra. No volavolain-dra vola ho any amin'ny avonavona ka miseho ary mitady ny anapaka sy andidy eo amin'ny manodidina, eny hatrany am-piangonana azy. Ary dia mipetraka fanontaniana hoe iza momba tena fanandray indrindra an' Jesosy, ilay irak'Andriamanitra? Ny olona malaza sy ambony eo amin'izao tontolo izao ve sa ireo nailikily, ireo mahantra sa ireo be vola aman-karena, ny manam-pahalalana sa ireo tsy mahay na inona, samy afaka mamaly isika rehetra ry havana. Fa raha ny marina dia tsotra ny valiny. Ireo rehetra ireo dia samy nandahan Jesosy avokoa teo amin'ny hazo fijaliana. Ary ireo tsara toerany indrindra teo amin'ny fiarahamonina, anisan'izany ireo tena be arena no tena lohany tamin'izany. Teo amin'ny hazo fijaliana tokoa mantsy no nanehoany izao tontolo izao fa tsy mila an'Andriamanitra izy. Naseho andraha olombelona ny tsy filany azy sy nanadinony azy arak'izay tratrany. Ary dia niariary ny tena faratsy toetra andraha olombelona, fa araky ny azahoany voninahitra no azahoany harem-be ka mizotra makany amin'ny fandrosoana no anamarany ny fanoherana an'Andriamanitra ary analavirany azy, ary dia miseho amin'ny fiatsaram-belatsia aza izany. Fa toa aloka ny fandehanan'ny olona, zava-poana tokoa no hitabatabany, miariareny izy nefa tsy fantany izay ho tompony izany. Ary tandremo fa hipoka ny hafarany ainy izay rehetra fatrapilarena. Ho antsika izay miaino etona kosa ry havana, move mba misy fivoarana azo antenaina eo amintsika? Tena misy tokoa raha manaiky ianao, fa very no sady tsy afaka manavotena ka tsy maintsy miantehitra amin'ny Jesosy Kristy tompontsika, fa tsy io arenanao io izay eo ampelantananao. Ary iverina tanteraka eo amin'ny Jesosy, ibebaka ka velantsika ny tompo hiasa ao amintsika amin'ny alalan'ny fanahiny, mba tsy hivelomantsika intsony araka ny fomba antsika teo aloha, fa havelomantsika kosa
ho an'Andriamanitra satria Jesosy no velona ao anatsika ary aseho isika fa tia azy isika. Mahere zara ry havana ary ny teny fikasana omeny tompo anao androany dia hoy izy hoe ny volom-pahendrena dia izao hoe mahazao fahendrena eny lanio ny fanananao rehetra hamity fahalalana tsara. Amen. Ivavakisika tompoko. Dia raha lazara voninahitra trano mbola tolotra ianao Jesosy ary pisaorany era-po eran-tsaina ho anao indray izany hafatra napetraka ao anay izany. Lehibe loatra manko ny fitiavanay zanak'olombelona mamono ary tena marina fa rehefa tena betsaka izany dia tena laviriny anao izay fa entiny manompo an'izao tontolo izao. Androany ianao dia nametraka indray fa afaka hitoetra eo am-pelatananao izay ka izay rehetra rena omenao anay dia entinay hamidina, entinay hividianana, entinay himbarazahoana fahalalana tsara dia ilay fanjakany lanitra, entinay hanompoana anao fa tsy sanatria entinay kosa hanandevo anay ka nalavitra anao. Mametraka ny tsirairay eo am-pelatananao ary a Jesosy. Samy hazakazaka daholo tokoa izao tontolo izao hoe mba azo harena. Fa mbola miangavy ataovy amin'ny antoniny foana rendrao dia manadino anao tokoa izay. Nefa aza atao tsy ampy ihany koa ndao dia be ny mpanatsatso anay ka inteny aiza azy Andriamanitra reo fa ianareo raha atao tsy velim-po manakory. Jesosy malalo ampoanay ny fahasoavanao. Fa ny herinao kosa Jesosy dia tanterao aminay sanandro tsy tikatsaka an'izay harena manapotika anay fa hikatsaka ny fanjakany lanitrao satria ianao mihitsy no efa niteny katsao aloha ny fanjakana sy ny fahamarinany dia hanampy anareo izany rehetra izany. Misaotra Jesosy mametraka anreto vahoakanao izay ny afatrao teto ary. Esory ao anaty mihitsy izany fangetahetana rembe izany izay andifotra anazy ka tsy ahitany ianao intsony. Fa terizo hoe nefa kosa azavelanao iravoravo-tanana ka marinanao ny teninao foana ho tahiko ianao raha mivoaka dia ho tahiko ianao raha miditra. Ary izay rehetra mba kasainy dia tanterao Jesosy ho voninahitry ny anaranao. Misaotra fanahy masina, misaotra tompo malalo ary matoky fa ny fonao sy ny sainao dia ho eo amin'ny tsirairay avy isan'andro azahoany manompo anao tsy matsiaro fa tsy manadino anazy ianao. Misaotra fanahy masina. Rehefa amponoana ny itsodrano izay tonona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo ry havana. Fa ny fahasoavan'Andriamanitra ray, ny fitiavan'i Jesosy Kristy tompo ary ny firaisana ny fanahy masina izany anenao nambara aminao isan'andro aza matahotra ary malalako ianao eny be voninahitra ianao sady tiako dia izao ombanao mandrakariva ambara-pahatonga amin'ny fataperan'izao tontolo izao. Atolotrainao kosa Jesosy ny dera sy ny anjara voninahitra ary ny fahatsarany ny fahasoavy indrindra fahasalamana mba omeo anay tsirairay aby ahafahanay indray manompo anao am-pifaliana mandra-pialana ety. Misaotra Jesosy. Aleluia. Amen.